Miresaka tsy fandriam-pahalemana izay moa sika raha nitranga tetsy 67 hectare ny faraka ambin'ny folo ny volana novambra lasa teo dia olona telo mirala no nisambory ny polisy avy ao amin'ny boriboritany fafito tetsy 67 hectare fokontany voany andrefana. Raha ny fantatra mofo dia ny fitondrana taratasy osika manome alalana azy ireo aka ireny kabiny telefonika ny telma ireny no antony nisambory anazy ireto. Voasambotra mpitandro ny filaminana teo ampitomina ireo kabina telefonika ireo telo mirahalahy izay misandoka taratasy manome mahalalana azy ireo ahaka izany teny amin'ny fokontany 67 hectare centre ouest. Araka ny fanazavana azy avy amin'ny polisy-pirenena dia nanao ireo akanjo fampiasan'ny orinasa telma izy telo mirahalahy izay mitondra ilay taratasy manome alalana ahaka ireny kabina telefonika ireny tany amin'ny chef-pokontany amin'ny faritra hakan'izany. Raha vao nahita ilay taratasy ny tompona ndraikitra avy amin'ny fokontany dia nahatsikaritra fa osika ilay taratasy noentin'izy telo mirahalahy. Tsy ny salasala fa avy hatrany dia nampandre mpitandro ny filaminana teny amin'ny boriboritany fafito ny tompona ndraikitra ka teo ampitomina ireo entana no voasambotra izy telo mirahalahy. Araka ny fanadihadihana natao tamin'izy telo mirahalahy dia ampiasan'ny telma ihany izy ireo saingy tsy izany no iraka nampanaovina azy. Amidin'izy ireo moa no tena tanjony afakan'ireo kabina telefonika ka 5 alina sy 1 hetsy no hamarotan'ny iray amin'izany.